Aoka ny ratsy fanahy afoy ny lalany, ary ny tsy marina afoy ny heviny. Ary aoka hiverina ho amin'ny Jehovah ireny, fa hamindra fo aminy izy. Eny, ho amin'Andriamanitsika, fa hamela heloka dia hamela heloka tokoa izy. Isaia 5:17. Maro no tsy mahatoky ary manana fisalasalana fa mety ho azon'Andriamanitra avelany ny fahadisoana vitany. Ny marina nefa dia izao, teo amin'ny hazo fijaliana Kristy dia nampiseho mazava tsara tamin'ireo jiolahy roa tota teo akaikiny andanin'ny siakilany ny amin'ny famonjena ataony. Ho an'ilay naniry niaraka amin'ny mandrakizay dia nambaran'i Jesosy mazava tsara ny hoe iaona amiko any am-paradisa ianao. Teny tsotra no nataon'ilay jiolahy dia ny hoe tsarovy aho. Izany teny izany dia netiny nanambara fa izay rehetra vitany tamin'ny lasa dia foy ny tanteraka, fa te hanana ho avy iarahana amin'ilay zanak'Andriamanitra izy. Ry havana, azo antoka ny famelan-keloka omen'Andriamanitra. Eken'Andriamanitra mandrakariva ny fiekea-keloka raha toa ibebahana sy ekena ny amin'ny ratsy vita izany. Ary tsy misy eloka avelan'Andriamanitra avelan'ny iainanao raha ny aiky sy mametraka tanteraka izany eo aminy ianao. Ny zavatra tokana no angatahany aminao dia ity: iriny ianao ny anaraka ny ohatra nasehon'ilay zanany, izay tsy nanota akory kanefa dia nanaiky hiaritra ny sazy ny mpanota rehetra. Isan'andro dia ilainy ianao mangataka fanampiana amin'ny fahasoavana. Ary ny zavatra rehetra ilainao sy tokana tiany iainanao dia ity: raha sendra fotoan-tsarotra sy ady sarotra ianao dia nitodika aminy angataka fanampiana. Raha sendra resy ianao dia aoka tsy tarehdrehetra fa hitodika eo aminy ka hibebaka, hiova fomba fijery ary handray ny famelan-keloka avy aminy ianao. Hoy ny fanambarany: raha miaiky ny fahotantsika isika dia matoky sy marina izy ka amela ny fahotantsika ary hanadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Ry havana, eken'Andriamanitra mandrakariva ny fiekea-keloka raha toa hibebahana lay ratsy izay natao. Mazava izany. Hoy izy: raha velona koa aho i Jehovah dia tsy hitrako ny hahafatesan'ny ratsy fanahy, fa ny ialany amin'ny ratsiny mba ho velona izy. Koa androany manana fanantenana fa avelany eloko ianao na inona fahadisoanao raha hibebahanao izany. Miova fijery ianao, hialanao ny fanao ratsy ary misafidy ny andeha araka ny sitrapony ianao. Izay no antom-pisian'i Kristy dia nitondra fanadiovana ho anao. Hivavaka isika mba hanananao saina mibebaka hanovan'Andriamanitra ny fiainanao. Hivavaka isika. Ray malala ny an-danitra ambony io, misaotra noho ny amin'ny teninao. Matoky izahay fa tsy hivadika amin'ny nambaranao ianao.
fa izay matetika no mianahana ary misalasala koa mahatonga anay voavily sy voavilivelon'ny rivo-maherin'ny faharatsiana. Andriamanitra tazomy amin'ny tanàmaherinao izahay, ary raha sendra misy fahatsoana efanay dia pio izahay hitodika aminao sy famonjena efa nomenao mba hiaiky izany sy hibebaka aminao, dia mba hahazo famonjena sy famelam-keloka azo antoka. Momba anay mandritsy ty andro ity amin'ny anaran'ilay Jesosy. Amen.